Zava-dehibe kosa ny fandroana lalana ireo ankizy mpianatra mba tsy ho diso safidy izy ireo amin'ny fianarana ataony. Napetraka ola ara-pahamerina izany ao anatin'ilay hetsika ny asa korampitso andian'ny faha 12. Tetikasa tontosaina eny anivon'ireo sekoly izay iarahana amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny Rotary Club Antananarivo Angarlova Ramanantsoa sy Mamy Rasoanivo. Ankizy misy 570 ao amin'ny kilasy seconde any anivon'ireo sekolim-panjakana avondrona amina efitrano fianarana misy 20 no kendrena azo tombontsoa amin'ny alalan'ilay hetsika nampitondraina ny lohevitra hoe ny asa korampitso andian'ny faha 12. Ny Rotary Club Antananarivo Ainga sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no mifandrimbona amin'ny fanatanterana ity tetikasa ity izay ho totosaina ny 12 hatramin'ny 15 aprily avy izao eto Andrenivohitra. Dia n'izao tokoa dia omena torolalana ny mpianatra mba tsy ho diso safidy eo amin'ny fianarana ataony. Tanjona voalohany zany dia ho an'ireo mpianatra ao amin'ny kilasy faharoa, kilasy de seconde, mba hitondran'ireo intervenant izay lazaina fa mandray anjara atsitrapo mba hizarany ny asany tsirairay amin'ireo mpianatra ireo. Izany hoe io zany ny tena tanjona zany dia mampahafantatra an'ireo ankizy ny asa mety misy eto Madagasikara. Nanatanteraka fivoriana tetsy amin'ny hôtel Carlton Etrenosy ireo mpanatanteraka iraka sy mpanome torolalana ireo ankizy mpianatra. Izy ireo tokoa no hitety ireo sekoly maro samihafa eto Andrenivohitra ka ny lycée Rabervely no hisatarina izany hetsika izany ny 12 aprily avy izao. Voakasiky ity tetikasa ny asa korampitso andian'ny faha 12 ity ihany koa ireo lycée Henantsana, Analamahitsy, Ambohimanarina, Andoharanofotsy, Andohalo, Faravohatra ary Ampefloha.